taxi be eto andrenivohitra mila ampianarina fahadiovana sy omena fiofanana ireo mpisehatra hoy ny olom-pirenena. Vondrondreo orinasa eto Madagasikara na NIGEM nampiato ny fifampidiniana miaraka amin'ny fanjakana. Fialan-tsasatra lehibe topo fiantsonana maki andotam-penaka tsy misy fiakarany sarandalana miatra ny sarandalana haute saison. Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Eto am-piandohanina dia mametraka ny fialantsiny indrindra ny amin'ny fatapahana ny fanarahana ny fahitalavitsika ao amin'ny Canal Plus Madagascar, Canal 203 moa izany fa mitohy kosa ny fanarahanao ny fahitalavitsika amin'ny Canal UHF 41 sy ny 45 izany. Ndao ary atombokontsika ny fampahalalam-baovao makasika indrindra ny fetim-pirenena dia ao anatin'ny fanomanana ny fety rehetra amin'izao fotoana izao. Tsikatra ny fahasairana ny isa-tokantrano saingy manao ny aintio zavatra ihany koa ny eny amin'ny fokotany sy ny commune amin'ny fanaovana ny hetsika ara-zavakanto maimaim-poana mandritra ny fety. Ankoatra ny afomanga eny anosy ny 20 ny volana Jona dia andrasany maro ary tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny matso lehibe eny Mahamasina ny 20 Jona ho avy izao. Fanadiadia ny andro miaratina Sarsyndratsara ny tahiriny aina. Mangina ny fety hoarina amin'ny isan-taona anatin'ny fahasairana natanteraka ny ankamaroan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Mbola ifampitadiavana araka izany na ny sakafo na ny kilalao ho an'ny ankizy. Miantehatra amin'ny fety isam-pokotany ny rehetra ialana amin'ny fandaniana amin'ny fivezivezena. Raha ohatran'ny hoe aloha zany dia mbola mitady aloha zao zay amin'izao hividianana kilalao an'ankizy hatrehana fety mbola mitady vola aloha zao dia raha pitsariva mihitsy zany vao manao fety. Raha ohatran'ny ao an-tokantranonay aloha zany dia ny rivo zay vao manao fety dia mitondra ny ankizy mandehandeha dia ny apito zay ny azo matso miasa fa mba manao fety miaraka amin'ny ankizy. Tena mangidy aloha satria ilay vola tena tsisy. Tena tsy dia ohatran'ny isa-taona loatra tamin'ity tena hita mihitsy hoe tena vao maika ny endanja. Tsisy fanomanana aloha hatreto fa dia hoe ho avy dia hatrehany eo fotsiny hita eo. Tena ohatrany tsy ao anaty programa mihitsy aloha ilay hoe fety fa ho avy fotsiny io dia mbola hita eo. Na ny loka ary mbola tsy fantatra hoe inona na nino. Ohatr'izao zao taloha hoe fa mipetrapetraka daholo ny kilalao an'ankizy, ny sakafo hoe ny budget momba fandaniana fa zao tena mbola vao hitady mihitsy zao. Raha hoe mba misy podium amin'ny tamin'ny malalaka ao dia hoe ao zany vao eto am-pandiniana mihitsy zao hoe inona atao zany. Manamora ary manamaevana ny fandaniana isan-tokantrano ny commune amin'ny asaramanitra tahaka izao amin'ny alalan'ireo hetsika samihafa maimaim-poana omenan'ny mponina. Ho any ety amin'ny commune Lasora efa nanomboka ny folojona ny fankalazana ny fetim-pirenena ny aloha avy ny dipotra Faobe na raha ny hetsika ara-javakanto ary metohy amin'ny asa sosialy sy hetsika ara-kortorary samihafa. Toy ny commune rehetra ianokafomanga ihany koa ny mponina ao an-toerana. Mampiavaka azy ireo kosa ny fanomezan-danja manokana ireo zokiolona ka notolorana solom-body akoho amin'izao fety izao. Ho mariky ny fanajana azy ireo izany sy ho fanajana ny sotoavina ka manodidina ny 203 ireo ny sitraka izany tamin'ny fokotanin'ny 20 mandrafitra ity komina ity. Izany hoe Lasora dia mitazona ny sotoavina malagasy manaja ny zokiolona. Ary izay no anisan'ny adihevitra teo anivon'ny mpanolontsaina hoe tokony hisy foana ny fanajana ireo zokiolondreo rehefa tonga ny tonotaona tahaka izao, indrindra moa ny asaramanitra satria ny antony ireo zokiolondreo ny ady ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Ireo no nanamarika amin'ny tantara omaly ary raha tsy teo ireo zokiolondreo dia tsy teo zahay amin'izao fotoana izao izay mpitantana ny tanàna. Ka dia asongadina ny fanajana ny zokiolona ao anatin'ny fankalazana ny taonan'ny asaramanitra. Izy io tsy hoe fanomezam-bola na ho an'ny mahantra na ho an'ny manan-karena na ho an'ny tontolo fa tena mari-panajana amin'ny mahazokiolona azy. Matsiaro maivana ireo zokiolona rehefa misy mitsinjo tahaka izao hoy ny fanazavana. Miaina sy mifety taony rehetra na tsy maharaka aza ny vatana. Sitrany ayay sakafo fotsimbary hatrehana ny fety ary hitadiavana lalam-barotra kely ny fanampiana azo hoy izy ireo. Mahavelombolo zay, mahavelombolo le fahitana an'ilay izy. Anaovana fety kely, fidianana sakafo. Minasa mba fikasako dia anaovako akoho, atsangako akoho. Sahirakirana, mafimafy. Tena efa tsy dia matanjaka moa metehatra ny ankizy.
miandry ny ankizy mamizamizany na zava-teteka fakasitraka le mitsinjo marisarisa moa amin'izao ny fiaina ny zokiolona satria amin'ny mahazoka zay dia tsy dia sy tanjaka firy loatra zany mbola miasa ihany zao fa zay vita natao dia tsy mahazaka ny tinadiny inona moa izy ny filazany zany rehefa mba misy famamana tena moa zany misy fotsim-bary kely mba rotsaka amin'ny ankoatra ny teny alasora efa minomboka amin'ny mianoko anaty fety ihany koa ny isamboky-tany toy ny eny ankasiny mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny fety-pirenena ny fankalazana ny fahatelopolo amin'ny 100 taona na tanàna nankasiny fanamiko avy nanao miandry azy ireo manoloana ny fahaverezan-jo sy asina ny tanànan'izy ireo amin'izao fotoana izao ka angatahany tantsoroka avy amin'ny fitondram-panjakany sy ny malala-tanana mikendry ihany koa izy ireo ny andamina ny tanàna izay efa tsy masana intsony ny fitombon'ny mponina manodidina ny 5,4 na ny mponina voasoratra anarana ao an-toerana amin'izao ary mbola misy 3,000 tsy ara-dalàna tsy misoratra amin'ny fokontany mafy ny fanampiandry anay mafy raha samy hoe aditsy ndraiky tamin'ny mahasefokotany satria akasina bebe ny fanarenana na ara-poto-javitra ohatra ao ny lalana ny kanal indrindra ety iny tena feno loto indrindra satria ikorinan'ny lotona Tananarivo akasina dia zany miandry anay zany amin'ny lafiny fanadiovana angatahanay amin'ny fitondram-panjakana angatahanay malala-tanana mba hisian'ny fiaraha-miasa hiverenana anatin'ny fotoana aingana faharoa manaraka izany koa amin'ny fiarahamonina ny fitondran-tena eo amin'ny lafiny filaminam-bahoaka efa surpopulation efa mihoatra ny tokony ho izy akasina dia ohatrany hoe tsy voafehy intsony raha ataoko hoe polisy nationale no midina aty efa sarotra aminy midina aty ny polisy communale ny polisy municipal tsy dia afaka mendraikitra amin'ny resaka aty fa izahay atao anaviny fokotany kosa dia manana fanamby ametraka hoe mamerina ilay fototra any ambanivohitra hoe carte mobile antsoina eo polisy fokotany mba hifameno amin'ireo rafitra roa voalohany teo ambony mba hahafahanay mitantana ity fokotany ity amin'ny fahamarinana anarenana amin'ny fitondran-tenan'ny olona sy ny toe-tsaina mba ho amin'ny fahamasinana ankoatra ireo hetsika ara-javakanto isaky ny komina sy ny fokotany manamarika ny fety-pirenena tahaka izao ny afomanga lehibe izay tanterahany isaky ny 20 jona eny amin'ny farahinanosy no anaovan'izany amin'ny taona ity hiavaka amin'ny isan-taona zany raha ny fanazavany hiasa amin'io ny commande à distance moderne sy électronique isany koa ny bombe aquatique hirehatra anaty rano mandritra izany ny andro ny 20 jona kosa isy ny matso lehibe ny mamasina manomboka amin'ny 10 ora maraina mahatratra 703 eo ireo mpandre anjara mandritra izany fa mitombo ny fiara mivoaka eny amin'ny Makiandotapenaka amin'izao ankatoko ny fety sy ny fialan-tsasatra lehibe izao manodidina ny 10 isan'andro eo ireo fiara mivoaka ka miazo ny lalam-pirenena faha-4 ny faharoa ary ny faha-9 no tena betsaka mpandeha indrindra ka mpiala-tsasatra ny akamaroan'ireo raha ny fanazavana tsy misy fiakarana sarandalana fa miantra eny amin'ny toerana kosa ny sarandalana haute saison izay tsy tokony hiova mihoatra izay efa misoratra eny amin'ny fafana raha ny fanazavana fanadidiny ando miaratina eo amin'ny sarsindra tsara ny tahiriny ena atrany mifanaretsaka ny any amin'ny tobi-piantsonana mivoaka sy miditra na Antananarivo amin'izao fotoana izao maro ireo olona misafidy ny andeha hiala sasatra sy hivoaka ny renivohitra amin'ny akatoko ny fankalazana ny fety-pirenena sy ny fialan-tsasatra lehibe izao tsy manomana fialan-tsasatra goavana ny ankamaroan'ny olona fa manararoatra kosa ny fotoana amangina sy onana amin'ny fianakaviana any amin'ny faritra lehibe lavitra noho ny fety hoy ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny samy mpianakavy Ie mandeha amonjy zava-kanto zay fa vao miasa dia mba andeha hoditra kely aloha anatin'izao fety-pirenena izao amonjy fianakaviana amonjy ray aman-dreny ohatranay zao dia avy any Mahatsoa ihany any Mahajanga any dia avy any alavitra no mandeha miasa avy any amin'ny arainy 7 any dia mandeha mody kely dia izay mahatonga ana eto tonga aloha fety dia mandeha mody aloha dia avy indray fiana amonjy ny asa indray rehefa orinan'izao rehefa mifankahita amin'ny fianakaviana anao dia zany tianao hoe feto anay tonga feto maly dia andray tomobile andeha ho any Majunga Androany satria ny fety Basinamo zany dia tsy maintsy amonjy le an'ilay vady aman-janaka any Majunga raha tsy hanomana makaiza zay fa efa vitan'izao le voyage efa vitan'izao mandeha ohatran'izao ka raha mpianakaviana dia efa Majunga dia any zany fety mandrakariva voaka kely ny trano dia efa sendra fety mandeha any amin'ny bord dia efa fety any amin'ny village touristique sy ny sisa dia efa fety dia automatique zany le izy satria rehefa hariva zay mandeha mivoaka kely any manao tour kely dia miverina trano rehefa
tsy vitsihany ko anefa ireo misafidy ny hitsidika toerana fizantany sy fialamboly miaraka amin'ny namana na ny fianakaviana ho any ity renim-pianakaviana avy any ambilobe ity 3 volana nanomanana ny fialan-tsasatra ka Antananarivo no safidiny sambany ny raha teo no hiala sasatra eto fa saika natao fandalovana fotsiny izany teo aloha asa tonga eto Antananarivo zahay fa tonga avy aloha mangalaza moi fa misy olo bantany fa misy 3 manana manana bolan-dianana anaovana ny vacances sambany zay nagnano vacances fa mbazanga mandeha ty inona mety natonga anareo hoe ty Antananarivo no andeha mba ty rendrarendra mbola tsy taty mihitsy mazana ty Majangy Toamasina ary ny amin'ny lalam-pirenena fahenina no be mpandeha tato anatin'ny andro vitsivitsy zao raha ny fiaramiainga teny amin'ny Agaramakia Andotapenaka saika ampiala-tsasatra avokoa ny ankamaroan'ireo raha ny fanazavana miatrety antoerana amin'izao ny sarandalana haute saison ampiarana ny prix fourchette efa misoratra eny amin'ny fafana miovy isaky ny vanim-potoana ahitana fitombony isan'ny mpandeha toy ny fetin'ny krismasy ny Pâques ary ny fialan-tsasatra lehibe mitombo ny fandaniana ho an'ireo mpitatrika noho ny amaroan'ny olona mandeha sy ny dia atao mandritra ireo fotoana ireo ka namaritana ny sarandalana tsy fampiakarana sarandalana vaovao araka izany no atao fa fampiarana ny rafitra napetraka mialoha tsy aivina fa efa oron-taona izao no tsy nisy fanovana ireo sara voafaritra eo anivon'ny tompiantsonana Makia Andotapenaka atsika tsy mbola niova na tamin'ny herintaona ny amin'izao dia izay misoratra amin'ny tableau ihany ny pen'ny mpanjifa zany tsisy fiovan'ny sarandalana fa na izany najany kosa nefa mety misy ny fanararotana ao anatin'izany dia manatona tompona andraikitra zay sendran'izay zay voasoratra ao amin'ny tableau ihany no tokony ho alohan'ny mpandeha zay sarandalana atsika efa teo hatramin'izay ny sarandalana eto mantsy efa mataona zay fa miafisy eo ny bas saison haute saison dia manaraka an'izay fotsiny le izy fa tsisy zavatra niova zany ho an'ny zotra Antananarivo Mazanga 9 ariary ny sarandalana amin'ny bas saison raha 7 alina ariary kosa amin'ny haute saison ho an'ny Antananarivo Toamasina indray 5 alina ny bas saison 4 alina ariary ny haute saison manodidina ny 70 amin'ny zato maherikely eo ireo fiara mivoaka ety amin'ny tompo-fiantsonana Makia Andotapenaka amin'izao fotoana izao ampy ny fiara ary masana ny fety sy ny fialan-tsasatra lehibe tsy miova amin'ny andavamandro ny fepetra raisiny ety misy hatrany ny fitsiriana ny fiara mpiangana ny fanamafisana ny fanentanana amin'ny fanajana ny bokina andraikitra sy ny fanarahana ireo fitsipika eny an-dalana toy ny fanaovana karavanina ny fanajana ny hafainganam-pandeha sy ny sisa ijery atsika rehefa avy eo ny zava-misy eny amin'ny tompo-piantsonana eny Amoron'Akoho fa mialohan'izay dia andao resantsika vetivety aloha ny zava-misy mahakasika ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity raha zava-misy dia niverina ny asa ireo taxi be androany taoriny fampiresahana izay nataon'izy ireo tamin'ny solotenan'ny mpitantana Antananarivo sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ho an'ny omaly atoandro mbola nanohy ny asa fitaterana ihany koa ireo bus photon avy amin'ny fitondrana fanavoazana ho fiaraha-miasa amin'ny commune Antananarivo raha ampitahina ny zava-misy dia tena mila fampianarana maro ny mpisehatra amin'ny asa fitateram-bahoaka eto amintsika hoy ireo olo-pirenena sendranay tamin'ity androany ity rindra tsara ny Mathieu Princy no hitaterana izay vaovao izay tsikatra nandritra ny tontolo andro androany fa babangona ny ankamaroan'ireo seza tamin'ireo taxi be niasa raha toka tomefy olona ireo bus photon hita ny fiavahana hoy ny mpanjifa sendranay misy ny fanatsarana tokony atao amin'ny taxi be mpitatitra olona eto amintsika mila ampianarana fahadiovana sy omena fiofanana na izy ireo na koa ireo mpandeha hoy ny fanamariana dia ny resaka ministera ny fitaterana sy ny commune sy ny ATT ireo zany tokony anara-maso tsara mihitsy hoe ahoana tokony hisy tsara zany ny discipline tsara mihitsy hoe ahoana fomba tokony fomba fiasa fa raha hoe mandeha zay tsy tokony hisy azany sazy zany le zavatra fanasaziana tsy maintsy misy foana amin'izay manao ny tsy mety ny izany izy zay dia tokony anara-dalàna daholo koa nefa zay ihany angambany vahaolana tsara no niraisy ny fanjakana mendrika ny fanapahan-kevitra mba hahafahana manova ny fomba fisainana amin'ny asam-bahoaka hoy hatrany ny olo-pirenena raha misy ny fanaran-dalàna dia tsy misy ny sazy hoy ny fanamafisana voalohany indrindra aloha dia mety ilay isin'le bus be satria zany be da be ireo taxi be tsy manara-dalàna mihitsy mihodina mpandehanana da avy indray misy mampisonitra frais alany eny tenatena zany ianao da avy eo mihodina kely fotsiny izy dia maka indray frais hafa ambon'le izy le taxi be aloha mila ananina aloha mila mpanaovana formation mihitsy aloha le receveur dia ny chauffeur dia ilaina koa le fahadiovany zareo dia ny ao anatin'le biscuit zany tokony mba atao mba hoe tsara
fa tsy narefa tena tsy aiza mitongila nefa tena tsy milamina mihitsy le izy. Miaiky ireo mpitatitra fa misy tokoa ny fahadisoana indraindray isan'ny matetika atao ny fiodinana andalana saingy ho fitsitsiana no anton'izany. Olana ho azy ireo manko ny vidintsoroka kanefa ny versement tsy maintsy enjehany manampitrotraka ny fitohanana lavareny ka mahavery ny vola tokony hiditra. Mbola ampinisazy miompampana izany ka antony fitakiana omaly raha ny fanazavana. Tsy maintsy zay raha ohatra ka misy tsy mety atao nefa misy fitakiana ka avy kosa maharahana mihitsy. Ohatra zay bokayazy le sazy atao keke ambony loatro sady mazy raha tena tsy foanana mihitsy zany zay takiana foanana dia aloha sasankiral la police resaka gasoil raha mandeha tour ray zay amle azanao le frena 3000 zany raha manao tour ray dia tsy ampitsony le vola amle gasoil fa pressé zany le tobile tsy mainky lazara olona kely na roa na tagnana be dia tsy mainky miokana le tobile satria nahoana le embouteillage kena adiny kely adiny nefa raha tour ray iny zany mahatonga an'le hoe fitakiana mba maivana le saza no mba saza le frais 3000 kosa le frais fa eninjato fitsitsovana vahoaka zay a. Tsy fikasana amono ireo mpisehatra amin'ny taxi be no nampiasana ireo bus photon ireo hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetiny andro fa mba hitsinjovana ny vahoaka. Tsy voafanapahan-kevitra androany fa efa omaly saingy nitohizana androany. Misy ny atao hoe service minimum amin'ny asam-bahoaka rehefa manao fitokonana saingy tsy nisy izany omaly ka antony fanapahan-kevitry ny fanjakana. Fa ny service public ny fitaterana ary tena miatraika amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Midika zany fa ny fanapahana an'izay service public izay dia tsy maintsy hitadiavana vahaolana. Io tsy misy maha-syndikalista sy ny tsy maha-syndikalista. Tadidia fa zahay teo anivon'ny nametraka foana rehefa ny grève tamin'ny fotoanandro tamina président syndicana ny antsoina hoe service minimum mba hitohizana izay service public izay. Tsy adala izahay nametraka an'izany satria zany ny lalàna. Dia ny dikan'izay zany na iza mitaky dia tokony mametraka foana an'izay hoe misy an'izay continuité na service public izay foana zany. Voalaza ny lalàna zany ary tokony ho ajainy ny olona izay mitaky. Dia ny dikan'izay zany indrindra fa ny fitateram-bahoaka io zany tena mahasarotiny io ary tsy maintsy misy foana zay service public zay zany. Dikan'izay zany tokony miasa ny mpitatitra zany. Raha ohatra indray ka navelan'ny asany ireo namany zay te hiasa tsy nisy an'izao hoe fikorontanana sy ny sisa zay tsy nandray an'izay fanapahan-kevitra izay ny fitondram-panjakana. Ny zava-nisy tsy azo lavina hoy kosa ity olom-pirenena iray dia nitranga fanaparam-pahefana ataon'ireo mpisava taratasy sy ny polisy ny fifamoivoizana sasany ary tonga dia maka vola eo no eo mihitsy. Ary tena be dia be mihitsy ndreo tsy manaiky misy zany hoe maneraka hoe eto izy mipetraka fa maneraka olona izy andana alay volana iny taoniny le mandeha izy hatrany ambotra raba misy manao double ligne amin'ny enina sasany ariva iny atao double ligne ohatran'izao le bus hitangosana an'le vola tsirairay ho an'le bus makamena vatra ray manontolo. Dia zany tokony ialana zany be dia be zany ny zavatra tsy mety ataon'ny polisy sy ny gendarme. Reny zany tokony ialana reny satria reny tokony manara-maso tsara fotsiny hoe aiza mety aiza tsy mety dia mandeha io fa tsy tokony hiditra amin'ny hoe fanasaziana tsy an'izany. Miaramila no mpamily ny fiarabe photon ary polisy no resevera mamaim-poana ny fitaterana tamin'ireo aksa 7 raha ny vaovao azy moa dia hitohitra amin'ny 20 ny volana jiona ny asa fitaterana ataon'ireo bus photon ireo tsy miova ny aksa tsy miova ihany koa ny fandaminana mahakasika izany fa ao anatin'ny fandaminana ny fandavoranina izany avokoa ny eo anivo ny fitondram-panjakana raha ny vaovao azo atrany. Fa mahasarika olona maro ny fisokafany toby fiantsonana fisandratana amorona kona na dia vao omaly aza no nanomboka ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy izany. Fialana amin'ny gaboraraka sy ny endrika fikorotanana maro samihafa eny amin'ny toby fiantsonana mahazatra no anton'ireo hoy ny mpanjifa. Na izany na tsy izany mbola misy lesoka hitaka hitakina fanatsarana hoy ireo mpanjifa mialohan'ny tena ampandehanana azy. Olana tena toerana manko ny tsy fisina fiara ka niteraka fahaverizam-potoana ho an'ireo mpanjifa. Fanadihadiana ny andro miaratinina sary sindratsariny tahiriny aina.
nanomboka tamin'ny 10 mora maraina dia efa maro ireo olona niatrana tetỳ amin'ny gara mozinakona tamin'ity andro faharoan'ny fisokafana ity efa nisy ihany koa ireo fiarany aingany maraina raha nitatitra nataony tompona andraikitra niteraka famenemenomana ho an'ireo mpanjifa sasany anefa ny tsy firindran'ny fandaminana tetỳ antoerana satria nisy tamin'ireo mpandeha hiazo ny lalam-pirenena fafito no efa teny antoerana tamin'ny valora sasany maraina kanefa tsy mbola niaingy tamin'ireo ora tolakandro fotoana nandalovanay tetỳ noho ny tsy fisian'ny fiara Nandriny hoe manao zany fipetraka zavatra nefa ohatran'izao dia ohatran'ny tsy hitako hoe ahoana tena fipetraka ilay izy so vao inona moa ny lahatra nandrobe sy ny karazany ilay tomobily indray tsy misy asaina miandry zany zay zao dia miandry eto efa tafiry zay nefa teto dia miandry tsisy tomobily tafiry zany nareo zao no tokony hoe efa handeha raha normal vitsy efa tokony efa lasa fadindray izy efa tokony efa lasa vola maromaro mipetrana teto dia bloqué ny embouteillage any avoloa zany ny tomobile zao dia zay nandrasana eto mpanao lalana dia tsirabe io zany zay ny programma mondsaorina ny aleko any nefa ny mbola miandry retara kely amin'ilay tobile mbola tsy tonga dia miandry zay dia fiara mihitsy zany mbola tsy tonga eto makanay efa betsaka ny lasa tobile tsisy nefa zay miaraka amin'ny zazakely ny toerana lehanay nefa mbola lavitra be mbola ny mbavoatra be ny taraiky be eto zay nareo sao efa firina zany zao niandry teto ireo nomboka tamin'ny efa nomboka tamin'ny valo sasany zay niandry teto mbola tsisy tobile foana hatramin'izao tobile mihitsy zany mbola tsisy efa tsy hoe tsy feno ny olona zany betsaka efa feno ny olona fa ilay tobile mihitsy zany niandrasana io zao am'izao tsisy azo atao fa tsy maintsy zay tsy maintsy miandry an'izay satria bie lafo izy tsy azo averina tsony dia tsy maintsy miandry eto zany zay na hafiry le fahaizan'zareo mandamina le izy zany tokony mba lamina tsara le izy zany tokony hoe nalamina tsara mihitsy zany le izy zay vao tokony hoe sokafana fa tokony fa ohatrany hoe mamitaka le vahoaka fotsiny lasa ohatrany hoe lasa ohatrany mampanantena fotsiny nefa tsy arakaraka le nieritreretinay mihitsy zany le zavatra miseho amin'izao mbola tsy mahazatra ny maro ety amorona kona satria vao fisokafany hoy ireo coopérative tsy maharaka ny fiarany amin'ny fasan'ny karana ka miteraka olana ho an'ny mpanjifa tetỳ izany nandray fepetraraka izany izy ireo manambatra sy mameno mpanjifany amin'ny fasan'ny karana sy maikiandotapenaka ary ny ety amorona kona mbola mangingina kely aloha ety mbola vaovao be amin'ny olona ety mbola tsy maharaka koa fiara fa be dia be loatra réservation eny amin'ny fasan'ny karana tsy maharaka ny tomobile dia mbola mijaly kely ny voyageur zany be voyageur be loatra zay eny amin'ny fasan'ny karana dia mbola tsy maharaka koa ny ety tambatra zao ny tomobile raina alefanay aloha mitambatra ny eny amin'ny Maki sy ny aty hitanao zany raha ohatsy ny hoe mahita olona valo zareo any dia za mahita folo dia atambatra aloha ny anay zay ohatsy ny folo zany dia maka olona aty aloha le tomobile avy any amin'ny Maki dia ampifamenona le olona zao zay aloha ny anay manjapa hoe volapolaka ny asa aloha raha fahitako an'ilay asa ety aloha zao mbola mangingina amin'ilay mbola tsy folaka hitanao ohatsy ny miangy avany zareo dia manjalo eto zareo maka le olona voaray antsika ato ankoatra ny zotra nasional amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fafito misy fiara rezonialy ihany koa miaingy ety toy ny miazo any Moramanga maro ireo mbola tsy mahafantatra ny fisiny ka zara raha misy mpandeha mbola fampafantarana araka izany no atao ka tsy maintsy nafindra teny am-pasapito ireo mpandeha tonga tetỳ androany le eto aloha zany tsisy eto tsisy fa mbola eny am-pasapito mandeha fa eto moa resaka fanentanana fotsiny aloha zany atao eto mba hoe ampahafantarana ny hoe misy kopy misy Moramanga ety fa misy olona tonga ety ihany fa entinay any am-pasapito natety any am-pasapito fa mbola telo mbola tsy mahafantatra hoe olona namba mateto nalavitra aza ny toerana niangy any natao izany natongavana tetỳ ireo mpanjifa mila zava-baovao tahaka izao ny rehetra hialana amin'ny fikorontanana samihafa misy any mpitovy fiantsonana toy ny eny amin'ny fasankarana navelom-bola ireo izay rehetra tonga tetỳ antoerana nateo aza ny lesoka tamin'ny fandraisana sy ny lamina napetraka mirindra araka ny andrasana sy ny takina amin'ny asa fitaterana dia nijery toerana le stansion tomobile nay dia ohatrany hoe rombaka samy makamaka ho azy dia farany nahita an'ity hoe sokatra dia lasa tato zay dia ohatrany nafinaritra mihitsy le fandraisana afaka misafidy ny plasy hipetrahanao amin'ny tomobile efa zay ny tena zavatra nahaliana anakety satria ialana amin'le misavoritaka dia hoe mba mitady filaminana hoe manahoana ny eny dia hitako hoe milamina le izy ny fandraisana mahafinaritra dia izy no manoro anao ny zavatra rehetra tokony ataonao ohatran'le rehefa naretrarehetra reny tena mampifionainana aloha raha ohatra ny hoe manafaritra tsy viny dia ny mpanera vomivoaka ny bus ianao dia efa aizy ianao madamo zao ny entanao mampifirinaina eny fandriamanitra ny miasa an'zareo reny dia eo ihany koa le fahadiovana
tena tsisy fivoarana mihitsy le reseritra fahadiovana tamin'ny resaka an'ireny fa mihina fa eto voadany tsirairay avy izany fahadiovana izany. Na dia efa manomboka miasa aza ny tompo-piantsona ety Amorinakono mbola anatin'ny fandamenana ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Tafiditra anatin'izany ny fanadiovana sy fanamboarana ireo pitsopitsony amin'ny fotodrafitrasa. Everina ny havitan'izany atao anatin'ny fotoana vitsy hoy ny fanazavana. Ny fanadiovana aloha zao tena mbola efa ho vita moa zany izy ny tena asa be dia avy eo ny fanamboarana ireo fahasimbana vitsivitsy satria efa nipetraka efa ela le toerana. Izany atao farak'izay aingana le izy satria ny mpanjifa tsy afaka miandry ela. Nanomboka niasa tamin'ny fomba ofisialy omaly ny tompo-piantsonana ety Amorinakono. Miavaka amin'ny tompo-fiantsonana rehetra ny ety no ny fisian'ny sary fanoroana ahafahan'ny mpandeha mahafantatra avy hatrany ny firafitry ny tompo-piantsona sy ny toerana misy ao anatiny miaraka amin'ny famantarana amin'ny loko hanamorana ny fitadiavana zotra. Natokana ho an'ireo zotrana rezonaly mampiasa ny lalam-pirenena fafito ohatra ny loko maitso, mena ho an'ny zotra nasionaly RN7 ary manga ho an'ireo zotra rezonaly sy nasionaly mampiasa ny lalam-pirenena faharoa. Mampiasa teknôlôjia, tablety numerika ihany koa ireo kooperativa miasa ety hanatsarana ny fitantanana sy ny fanomezana tolotra ho an'ny mpandeha. Vaovao avy amin'ireo vondrony orinasa eto Madagasikara kosa na ny ZEM dia nampiaton'ny fandraisana anjara ny amin'ny rafitra rehetra mifandraika amin'ny fampidiniana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny dialogue public privé ny vondron'ireo orinasa eto Madagasikara na ny ZEM araky ny fanambarana navoaka ny androany. Mifandray amin'ny raharaha KNAPS SMGD na voatontonona mpitantana 5 ny solontenan'ny ZEM ao anatin'ny filan-kevim-pitantanan'ny KNAPS izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanazavana. Voakasiky ny fanenjehana ara-pitsarana sy ny fanakianana eny amin'ny haino vaky jery ireo solontenan'ny ZEM ireo. Raha ny fanambarana kanefa mpikambana 420 no mandrafitra ny filan-kevim-pitantanana. Nambaran'ny ZEM fa efa nanatona ny tompony andraikitra isambaratongana izy ireo nanomboka ny volana marsa 2024 nangataka ny amoahana didy momba ny tsy fisian'ny fototra anohizana ny raharaha ao anatin'ny 3 volana. Hatreto anefa nilazan'ny fikambanana fa mbola tsy nahazo valiny. Noho izany dia ampiaton'ny fandraisana anjara ny solontenan'ny eo anivon'ny filan-kevim-pitantanan'ny KNAPS sy ireo rafitra hafa rehetra amin'ny fanjakana ny ZEM mandra-piveriny fitovian-jo sy ny fanjakana tan-dalàna araky ny voarakitra ao amin'ny fanambarana ihany. Mbola vonandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny ZEM raha ny fanamafisana saingy ilaina ny famerenana ny fampitokisana sy ny fanajana ny rariny eo amin'ny sampy-sehatra. Fa misy fatiantoka arabola ho an'ny fotoanam-panjakana ny fifehezana ny vidin-solika amin'ny vidiny ankehitriny raha ny tatitra izay nataon'ny ministeran'ny fitantanam-bola-panjakana tamin'ny alalan'ny voamerany fitantanam-bola eo anivony anteny miram-pirenena. Manoloana izany dia nametraka petrabola hatrany amin'ny 7 sy 400 miliara ariary ny fanjakana amenona io fahabangana io ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Tanjona ny fampiakarana ny arikarena fahobe hoena isanjato amin'ny taona 2024 ity, saingy noho ny olana maro lafo mitranga, very amin'ny antsasany io tanjona napetraka io. Antony roa no voalaza fa mahatonga izany raha ny fanazavana, teo ny fandalovan'ireo rivodoza izay namotika zavatra maro sy ny ady ao Moyen-Orient. Ny fandalovan'ireo rivodoza fity nisy ezaziny ezany izay namotika zavatra maro teo amin'ny teo koa ny ady amin'ny Moyen-Orient izay napiakatra ny vidin'ny solika ka niteraka fahasaliranana ho an'ny firenena. Ny vina izay niarahana mandika tamin'ireo tsy miankina dia ny ampiakarana 6% ny tahan'ny arikarena amin'ny taona 2026. Tsy maintsy nasiana fanontina ho 3,8% nefa izany no ny fiakaran'ireo krizy lehibe roa ireo. Miteraka fatiantoka arabola hatrany amin'ny 10 miliara ariary ho an'ny fanjakana koa ny tsy fampiakarana ny vidin'ny solika mba ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy manoloana ny vidiny eran-tany. Manana petrabola mitentina 7 sy 400 miliara ariary ny fanjakana mba amenona io banga io raha ny fanazavana. Raha ny vidin'ny solika no jerena dia le saina tsy nampiakarana
mba hitsonjovana ny vahoaka miteraka fatianto 1 miliara ariary ho an'ny fanjakana izany satria izy no mameno ny bany. Efa manana vola mitetana 419 miliara ariary ny fitondram-panjakana ankehitriny entina mameno ny banga io, ary efa misy fitadiavana vahaolana miaraka amin'ireo mpiara-miombonatoka entina mameno ny banga. Misy ny paikady napetraka isoroana ny fiakaran'ny vidim-piainana, isan'izany ny fampianana ny farafarana entana avy any ivelany sy ny fiarovana ny sandany ariary. Raha tsy nipetraka ireo fepetra ireo dia hatrany amin'ny 12 ka hatramin'ny 400 isanjato ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, fa tsy 7 isanjato raha ny fanazavana hatrany. Mila atao ny mahamaro-toerana ny ariary mba tsy hiteraka krizy. Ny tombotsoa azo avy amin'izany dia ny fihenana eo amin'ny vidin'entana afarana izay manampy amin'ny fidinan'ny vidim-piainana toy ny vidina solika ka ahafahana mifehy ny vidim-piainana. Raha ny misy izany dia mety efa tafiakatra, raha tsy misy izany dia mety efa tafakatra 12% hatrany na 14 ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ankehitriny dia mbola voatazona ho vary 8% ny fiakaran'ny tahan'ny vidim-piainana. Isan'ny olana goavana eto Madagasikara ny tsy fananana asa sy 10 isanjato ny vahoaka malagasy no velona amin'ny asa tsy ara-dalàna, hoy ny ministeran'ny fitantanam-bola. Paikady apetraka ny fanafoanana ny tatao-ketra na ny TVA, ny fanamboarana foto-drafitrasa ara-toekarena. Paikady amin'izany ny fanafoanana ny TVA amin'ny tahany zana-bola intérêt bancaire 20% alain de banque. Ny fanao teo aloha dia ny fampiakarana ny tahany vola fifanarahana apetraka ny banque foibe Madagasikara mba hifehezana ny fiakarana vidim-piainana. Efa tafiakatra 12% nefa izany ankehitriny ka miteraka fiakarana eo amin'ny tahany fifindramam-bola taux d'intérêt. Ny lalana izay anisan'ny tana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana toe-karena, satria raha misy ny lalana simba dia 2% ny adi-karena faobean'ny firenena no very, izay heveriny mitetina ho $100 raha toa ka 16 miliara miaro karena faobean'ny Madagasikara. Tsara moa ny mampatsiahy fa nolany ny antenimera-pirenena ny alatsinainy teo saingina tsy mpantsina sy nasim-panovana ny volavolan-dalana amin'ny feny ny teti-bolam-panjakana na sim-pantsina na ny PLFR ho an'ny taona 2024 nandritra ny fivorim-be azo ny be sy ny maro natreny. Nangina tety amin'ny lapa androany tsy nisy fivoriana raha ny voalaza fa ny 7 sy ny 8 kosa ny fionana ataon'ireo solombavam-bahoaka amin'ireo mpikamba ny governemanta. Iny ihany koa no irogirantsika tanteraka ao anatin'ny vaovao ny toe-karena 300 taona mahery ny tantaran'ny toe-karena teto Madagasikara. Nandalo dingana sy fiovana maro ny toe-karena malagasy na dia mbola miatrika olana ara-toe-karena aza ny firenena dia heverin'ireo manam-pahaizana ho zava-dehibe. Ny fandiniana lasa azahoana manangana paikady maharitra ho an'ny fampandrosoana. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny gazety boky MCI Développement laharana 110 izay manasongadina ireo voka-pikarohana momba ny tantara ara-toe-karena malagasy. Narcisy Karazafy sy ny Aritanjona no mitondra ny Antsipriam-baovao. Niatrika fanampy sy fiovana ara-toe-karena matetika i Madagasikara araka ny fanadihadiana sy ny fikarohana siantifika nataon'ireo manam-pahaizana isan-tsokajiny efa mihoatra ny 310 taona no nisiany hetsika ara-toe-karena teto amintsika atao anatin'izay fotoan'izay ny fandimbo ny fomba famokarana, ny fifanakalozana ara-barotra, ny fitrandrahana arena ary ny fifandraisana tamin'ireo firenenkafa izay samy nandray anjara tamin'ny fananganana ny rafitra ara-toe-karena misy ankehitriny. Voalohany aloha ny statistika dia hoaingana misy statistika ataontsika hoe nanomboka tamin'ny taonjato fa taloha tsy niza statistika izany. Raha misy any dia na lovatsofina na archéologie na fomba fikarakaraka teo aloha dia
teo nampahafantarina fa ohatra efa tamin'ny taon'ny zato fahavalo no efa tao anatin'izay natao hoe modernisation Madagasikara zany satria efa sokatra amin'ny tsena sy ny varotra tao Arabia, tany Inde, tany Azia, tany Afrika Atsiranana. Na dia mbola maro azy ireo olana sedrain'ny firenena amin'izao fotoana toy ny fahantrana, ny tsy fananana asa ary ny fasahirana ny sehatra amin'ny famokarana dia manamafy ireo mpahay toe-karena fa ilaina ny miverina mandinika ny lasa mba ahafahana mamola vola-paikady maharitra ho an'ny fampandrosoana ny ho avy tsy azo sarahana amin'ny tantara mantsy ny fivoaran'ny toe-karena ka ny fahafantarana ireo traikefa sy lesona tany aloha dia hanampy amin'ny fitadiavana vahaolana mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Tamin'ny andron'ny mpanjaka, tamin'ny andron'ny voalohany manokana dia Madagasikara no firenena afrikanina nanana industrie lavo lenta indrindra tamin'izany fotoana izany. Efa nanana maizany Madagasikara efa royaume leken'ny Amerika, Frantsay, ny Allemagne, ny Anglisy dia tamin'izany fotoana izany no efa nanana toerana toerana ekonomika Madagasikara no izy industrie anisan'ny voalohany indrindra teto Afrika tamin'izany fotoana izany. Manampy amin'ny ezaka atao ny fiara-miasan'ireo mpahay tantara, mpahay toe-karena ary manam-pahaizana avy amin'ny sehatra maro samihafa izay mikendry ny ampahafantatra bebe kokoa ny tantara ra toe-karena malagasy amin'ny vahoaka tanjona ny ampifandray ny fikarohana siantifika sy ny filan'ny fampandrosoana ankehitriny mba ahafahan'ny fitondrana sy ny olom-pirenena mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fahalalana sy ny zava-misy ara-tantara. Dia rehefa nandeha ny taona dia nanapa-kevitra izay amin'izao amin'ny taona 2020 izao hoe ampy izay ny format boky fa ataontsika digitalisation indray ny boky dia eo am-panomanana ny numéro manaraka izay tokony hivoaka amin'ny faran'ny taona ny numéro 213 dia online zany hoe version numérisée no hivoaka ao. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny gazety boky MCI Développement laharana faharaiky ambin'ny 17 izay nanangonana ireo voka-pikarohana sy famelabelarana natao nandritra ny conférence scientifique nitondra ny lohahevitra hoe Madagasikara mihoatra ny 300 taona ny ainana ny tantara ra toe-karena velona. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa manoloana ny filazana nataona solombavam-bahoaka iray fa ilainy any atsimo ny fanatanterahana sy ny fitrandrahana ataon'ny Varamada dia nitondra ny heviny ny filoha-lefitry ny fikambanana masikoro Sampanantananarivo tamin'ity androany ity. Aza aripaka sy fitaina amin'ny fitiavam-bola ny Pray Tanindrazana hoy Ielara be vahiny. Ny antsipriana izay eo amin'ny rindra-tsary ny Mathieu Princy. Tsy fitiava-tanindrazana fa fitiavam-bola ny any solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany hoy Ielara be vahiny manoloana ny fanehoan-keviny mikasika ny raharaha Varamada. Zo ny fanehoan-kevitra satria arem-pirenena no voakasiky ny Varamada fa raha fitiavam-bola kosa no amonona ny Pray Tanindrazana dia tsy azo ekena velively hoy ny filoha-lefitry ny fikambanana masikoro Sampana Antananarivo no sady filohany antoko otrikafo. Tsy meritreritra fa tsy ny vola zany fa rehefa hoe vola na amonona ny Pray Tanindrazana zany ho an'ilay solombavam-bahoaka dia tsy maninona zay fa tokony hotrandrahana satria vola. Misy ny orinasa Ambatovia izay ao amin'ny faritra atsinanany Madagasikara mety amin'ilay solombavam-bahoaka zany io fifanarahana tsy fantatra hoe ray na roa isan-jato io mety amin'ny solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany zany io statistika izay hita hoe mitombo ao amin'ny faritra atsinanana sy aloatra mangoro makasika ny tsy fahasalamana vokatry ny aterika ho an'ny mpiasa ny any resahako zany ange zavatra fantatra ao amin'ny orinasa Ambatovia fa tsy avoaka izany statistika zany mety amin'ilay solombavam-bahoaka zany satria vola. Zay zany le izy rehefa vola na androm-pahana amin'ny Pray Tanindrazana zany dia tsy maninona satria vola no ao ambadika izay. Be dia be nge ny arem-pirenena very fotsiny eto e.
manino mba niteny hoe zao le solombavam-bahoaka hoe ahoana ity vola very a Madagasikara ny fifanarahana atao amin'ny vondrona Europeanina amin'ny accord de paix izay ifanaovana amin'ireo ity izay ananan'ny Madagasikara fa tiantoka mididina ny 1 milliard d'euros isan-taona vola nge zany fa maninona le solombavam-bahoaka tsy miresaka an'izany fa vola izany zavatra zany fa ny any no tiako resahana fotsiny dia ny hoe satria hoe vola mora ilay fanohanana ny orinasa varamada satria miazakazaka any avokoa zao zay mitady vola ao anatin'ilay izy dia miazakazaka koa zany le solombavam-bahoaka satria mitady vola fa nahamoizana ny mpiray tany-lazana ary io zany dia tsy maninona. Raha milaza ny tompon'andraikitra eo amin'ny tetikasa varamada fa tsy ny vahoaka any fotony no sakana ho an'ny tetikasa fa ireo tompon'andraikitra aty amin'ny Foibe izay milaza ho zanaky ny faritra dia nilaza ny filohan'ny Antokotrikafo fa raha tsy ny sakana izany ireo vahoaka any fotony dia efa afaka niditra tamin'ireo toerana sy ireo fokotany voalaza fa hitrandrany ny orinasa. Dia hoe tsotra be nge zany raha ohatra zany milaza le tompon'andraikitra amin'ny orinasa varamada fa ny any fotony tsy olana andana ary midinaniko ndana midinany dia mitrandrara dia hojerentsika amin'izay fotoana izay le hoe efa manaiky ilay mponina zavatra tsy sarotra zany raha ny fahitako azy raha mieritreritra zareo efa manaiky ny mponina dia izay mampirisika hoe midina ary any dia ho hitantsika eo zany ny toerana raha. Tsy miova ny foto-kevitro hoy ny Antokotrikafo sy ny filohan'ny fikambanana Masikoro sampana Antananarivo na firenena iza na olona iza no manam-pikasana hitrandraka io toerana io. Tsy azo aripaka amin'ny fitrandrahana io ny mpiray tany-razana ary toerana hatramin'ny farany asa fitrandrahana. Varoanina no olana ho an'ny any atsimo malalaka ny toerana azo amokarana anampina azy ireo fa tsy manana olana amin'ny Monazita sy Terrara ny mponina any atsimo raha ny faneho-kevitra hatrany. Vao makasika ny fanamariana ny fetim-pirenena kosa no arahintsika ankizy manodidina ny telo arivo no nisitraka vatomamy sy arendrina avy amin'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo na valona Rakotoaritina etsika ara sosialy izay natao hitondrana hafalinana ho an'ny ankizy sy anamariana ny fety ampiravoravona. Tsy diso anjara ihany koa ireo zokiolona izay notolorana vary sy valopy nambaran'ity député ity fa na dia tsy ava tanteraka ny fahasahiranam-ponina zay izao fanampina izao dia tafiditra anatin'ny ezaka anamavanana ny vesatry ny fiainana sy hitondrana anjara-biriky ho an'ny fiarahamonina amin'izao fotoanany fety izao. Mbola vaovao manodidina izay hatrany ho fankalazana Nasaramanitra dia nanohy ny etsika sosialy fanaony ny reny diamondra fikambanam-behivavy tia mazokiolona ny tolona teny amin'ny kianjan'ny finoana. Ireo ankizy sahirana sy marefo ao amin'ny akany fialofana tangaina no notolorana fanomezana tamin'ity indray mitoraka ity. Arendrina vatomamy ary torosy ho an'ireo hiatrika fanadindram-panjakana no natolotra nandritra izany ka ankizy misy 20 no sitraka ireo fanampina ireo. Tanjona ny hitondrana hafaliana ho an'ireo ankizy amin'izao ankatoky ny fety izao sady aneo firaisan-kina amin'ireo mila tohana hoy ny fikambanam-behivavy tia mazokiolona. Fa any mananjary kosa indray ho fiatrena ny fankalazana ny fahinam-benimpolo taona ny verena ny fahaleovantena ny Madagasikara namangy ireo voafonja tao amin'ny fonjaben'ny mananjary sy ny fikambanana portanambaza tsy manavaka notariany filohan'ny Ramatovo Lolomianta Omega. Nandritra izany no nanolorana valo telogony sy tapany ary menaka 500 litatra ho fanohanana ireo voafonja amin'izao fetim-pirenena izao. Nakasitraka ny etsika ny lehibe ny fonja sy ny solotena n'ireo voafonja izay samy nanasongadina ny mazava-dehibe ny fiahina sy ny firaisan-kina naseho ny fikambanana. Araka ny nambaran'ny filohan'ity fikambanana ity dia anohy ny asa sosialy ataony ny PTT ary mikasa hitsidika sy anampy ireo marary eny amin'ny hopitaly indray mandritra ny volana Jolay ho avy izao. Vaovao avy any amin'ny distriktan'ny Faratsio kosa mandroso ny asa fanamboaran-dalana mampitohy ireo commune ao anatin'ny distriktan'ny Faratsio. Lalana 5 lehibe mampifandray ireo commune amin'ny renivohitry ny distrikta no nanaovana ezaka manokana ho amin'ny fanarenana sy fanatsarana azy hoy ny solombavam-bahoaka voafidy atao antoerana.
everina ho fototra iray lehibe amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fananana lalana tsara satria tsy vitany hoe manamora ny famoambokatra izany fa manatsara koa ny fahafahan'ny amponina mahazo ireo tolotra fototra sy fampiroboroboana ny toe-karena eny ifotony hoy ny fanazavana rindra tsara ny tahiriny aina bovao ny Narcisse Karazafy. Anisan'ny tanjona lehibe amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa mahakasika ny lalana ny fanohanana ny tontolon'ny fambolena sy ny famoaham-bokatra nandritra ny taona maro mantsy dia isan'ny sakana lehibe natrehan'ireo tantsa ny faharatsiany lalana izay niteraka fiakaran'ny sara ny fitanterana ny vokatra mahatratra 500 ariary isaky ny kilao ny saranentana tamin'ireo komuna sasany miazo any faratsio ka mampiena ny tombom-barotra ny mpamokatra izany vokatra ny fanatsaran'ireo lalana nefa dia efa hita taratra ny fiovana nidina manodidina ny 300 ariary isaky ny kilao ny sara ny fitanteranentana amin'izao fotoan'izao tombontsoa mivantana ho an'ireo tantsaha sy mpandraharaha eny ambanivohitra izany satria manamora ny fitanterana ny vokatra makany an-tsena ary mampiena ny fandaniana amin'ny famokarana. Dia nizahana ny commune rehetra nijerevana izany hoe misy aksa eo amin'ny anankidimy eo Faratsio aksa anankiray aksa mankaty Faratsio Faratsio mipetraka amin'ny eo vony izany Faratsio makany Tsapamahazo Ambatofitsiamboborony fa ny fanamboarana iny fahazo ale iny eo am-panatanterahana ny mety hoe fanatsarana kely amin'ny zavatra mety hoe hitazomana an'ilay lalana ho tsara sisa mandeha indray ny aksa kiray manaraka aksa makany Amendrarivo Faratsio efa andalana amin'izao fotoana izao ny aksa Vinanony makany Ambatondradama Vinanony efa mandeha amin'izao fotoana izao ny aksa mandeha makany Ramenandro Andranomiady io mbola tsy mandeha satria mbola miandry an'ilay fitaovana mbo libre dia alefa makany indray avy eo dia izay zany tenenina ohatrany hoe makany Avalabe tokana iny keo mbola iny zany aksa kiray izay madiny anazy zany hoe tsy nisy nanavahana dia commune rehetra zany fa zay hoe tena lalana tsy nisy nijery taona ampolo taona maro dia nizahana hoe no namboarina sy no nijerevana satria tena hoe mijeriny eny fotony ny eno an'ireo vahoaka izay tantsaha eny fotony tena tanjona an'izy hoe mba ahafahana mamoaka ny vokatra satria izay tena hita hoe olana atao anatin'ny district Faratsio. Manamafy ny antso amin'ny fifanampiana ho an'ny solika mba ahafahana mampandeha sy mampiasa ireo milina fanamboaran-dalana ny solombavam-bahoaka betsaka ny namaly ary misy ireo mbola miandry ny fizoran'ny asa any amin'ny komuna misy azy vao iroso amin'ny fifanampiana hoy ny fanazavana firaisan-kina amin'ny rehetra no ahafahana manao ny asa akanto ny anaovana antso avo izy nanamafy. Marina na mivola ny fitonam-panjakana izay tamin'ny alalan'ny filohan'ny fanavaozana 176 million d'ariary na 70 tapitrisa ariary rehefa tena jerevana izy nandritra n'izay efa ataontsika hoe efa volana ray volana sy tapany io zany izay satria matetika eo amin'ny 3 million d'ariary par jour ny gasoil lalany amin'izany dia antadideo amin'izay fa tena miazakazaka be ny fandaniana ao anatin'ilay satria tena mihinana solika goavana reo engin reo ary izay no anisany hoe tena enzana amin'ny fanamboaran-dalana ary nanaovana antso tao anatin'ilay izay rehetra malala-tanana na zanakam-pelezana izay rehetra mety mba hoe mahafaka mifanampy satria raha zany vola zany tsy havitan'izay rehetra lalana nantonona teo izay hoe ireo lalana mampitohy amin'ny commune sy amin'ireo vohitra ny district dia Faratsio zany fa nanaovana antso ngezabe izay dia misy monina maly ireo zanaky ny district ny Faratsio misy mbola hoe mbola miandry ny any amin'ny torony any amin'ny commune izay andehanany an'izay mbola tapa-kevitra fa tena ady anankiray zany tena hoe ezaka be anankiray goavana ataon'ny vahoaka ny district ny Faratsio ambany fitarihan'ny tena moa mazava ho azy zany fanamboaran-dalana zany tena ohatran'izao zany vahoaka ny Faratsio rehefa mirahiny mba mirahina amina fampandrosoana fa efa hitan'ny olona foana tamin'ny resaka politika hoe ohatran'iny zany Faratsio rehefa mijoro miaro zany ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana dia aseo zany amin'ny alalan'ny asa hoe andaontsika irahina ho any amin'izany ataontsika hoe tena fampandrosoana n'izany district zany. Manana ny lanjany lehibe ho an'ny fampandrosoana ny district ny Faratsio ny fanamboaran-dalana toy izao akoatra ny fanamorana ny fivezivezin'ny olona sy ny entana dia manatsara ny fifandraisana ra-toe-karena ao amin'ireo komuna mampitombo ny fahafahan'ny tantsaha mivarotra ny vokatra amin'ny vidiny mirary ary manampy amin'ny fampihenana ny fahaverezan'ny vokatra eny an-dalana ho hiatrany ny fanazavana. Any amin'ny distrikany Ankazobe kosa ho avy tsy ela ao amin'ny distrikany Ankazobe ireo milina anarenana sy anamboarana ny lalana any an-toerana ary ho fanohanana ny sehatry ny fambolena kosa dia anolotra tracteur miisa 2 ho an'ny tantsaha ny faritra Analamanga. Nampahafantariny be ny tanàna Ankazobe ireo filana maika eo amin'ny commune toy ny fanamboarana ny lalana, fananganana toeram-pivoahana, fametrahana dabapako lehibe, fampidirana rano fisotro madio ary fanohanana ny tantsaha amin'ny alalan'ny tohadrano, zezika ary masomboly.
Ankoatra izay natomboka tao ankazo be ihany koa ny fankalazana ny fahatrana lamanga ny fahenambenimpolo taona ny verena ny fahaleovantena ny Madagasikara. Sambany no nisy lanonana toy izao no tanteraina atao amin'ity distrika ity araky ny nambara ny lehibe ny distrika. Maresaka avy any ivelany mikasa ny ampiditra ny euro numerika alohan'ny taona 2024 ny vondrona Europeana mba anamafisana ny fahaleovantena ny arabola sy ampiena ny fiankinany amin'ny rafitra arabola vahiny indrindra fa ny dolara amerikana. Mbola manjaka ny visa sy ny Mastercard amin'ny fandoavam-bola ao Europa raha ny fanazavana ka mampitombo ny adihevitra momba ny fahaleovantena arabola izany. Ny Antsipriana izay. Mikasa moka ny euro numerika ny vondrona Europeana alohan'ny taona 2024 anamafisana ny fahaleovantena ny arabola ary ampiana ny fiankinany amin'ny dolara amerikana izay mbola matanjaka amin'ny sehatra arabola maneran-tany no antony izany. Nakatoavy ny voameran'ny raharahara teo karena sy ny arabola ao amin'ny parlemanta Europeana ity tetika ity ny talata teo. Raha araky ny antotanisany banky foiben'ny Europe na BCE, 220 ny fandoavam-bola amin'ny karatra ao amin'ny faritra euro no tantanan'ireo orinasa amerikana Visa sy Mastercard ka mampitombo ny adihevitra momba ny fahaleovantena arabolan'ny Europa izany. Betsaka ireo matsapa fa miankina loatra amin'ireo rafitra arabola vahiny ny vondrona Europeana, indrindra amin'izao fotoana ahitana disadisara geopolitika sy ny fifanenjanana iraisam-pirenena izao. Noho izany, dia naroso ny famoronana ity vola numerika ity, vola voakan'ny banky foiben'ny Europe ary etohan'ny tanteraka. Tsy natao anoloana ny vola taratasy na ny tolotra arabola efa misy anefa ny euro numerika fa hanampy sy hanamora ny fandoavam-bola amin'ny endrika moderna. Araka ny tolo-kevitra dia afaka mitahiry euro numerika ao anatin'ny kitapo-bola numerika ny olom-pirenena na dia mbola tsy voafaritra aza ny vola ambony asterizina ao anatiny. Tsy ny vondrona Europeana ihany anefa ny mamolavola ny vola numerika ho an'ny daholobe fa efa napiditra ny yuan numerika ihany koa isinina raha nanambara kosa i Russia fa hanomboka hiasa amin'ny volana septambra ny rouble numerika. Itsy ankilany, nisafidy ny hampiato ny tetikasa vola numerika voakan'ny banky foibe amerikana i Donald Trump ary manohana ny fampandrosoana ireo stable coin izay vola virtuel avoakan'ny sehatra tsy miankina nefa natao hitazona sanda maro toerana. Ao Frantsa kosa indray dia tafakatratrany amin'ny 40 degré C ny maripana ambony atao Frantsa omaly ary nitoy androany izany. Miaina anaty hafanana diso tafahoatra ireo mponina manoloana izany vokany miteraka korontana ho an'ny andavanandrom-piainan'ny rivahoaka any an-toerana izany. Maro koa ireo sapan-draharaha sy ny toerana voaterina katona noho ny tsy fisian'ny fiomanana vokatry ny fiovan'ny toetrandro raha ny vaovao ny Antsipriana izay. Mikaikena ny hafanana Frantsa tamin'ity herinandro ity, omaly ohatra dia tafakatra manodidina ny 40 degré Celsius ny maripana toerana. Tsy afaka mivoaka ny tranony ankamaroan'ny mponina. Faritra 5 ao Frantsa no nahazo fampitandremana amin'ny loko mena noho ny hafanana be loatra. Maro ireo sampan-draharaha sy toerana voaterina katona noho ny hafanana. Anisan'izany ny Tour Eiffel izay isan'ireo toerana be mpitsidika indrindra. Manomboka amin'ny 4:00 dia mikatona io toerana io. Eo koa ny Louvre, ny Mont Carmel. Ankoatra ireo, sekoly miisa 700 koa ny mikatona ankehitriny. Sampan-draharaha 750 nahazo fanerana mena raha nitaritra fa ministeran'ny fanatanjahantena ny toerana. Tratra ny fikorotanana avokoa na hatramin'ny fitanterana. Betsaka ireo zotra an-dalamby ny voaterina janona. Maherin'ny 7 ireo sampan-draharaha voatery tsy maintsy nanaovan'ny ora fiasana nandritra izao trangana hafanambe izao. Ankoatra ireo rehetra ireo, trano 220 no tsy manana herinaratra any atsim'ny Finistera, vokatry ny fiovan'ny toetr'andro tany an-toerana raha ny vaovao ihany. Ndoko sara indray ary rahantsika ireo tranga hafakely. Nosiraitsy azy idiran'ny olona ny North Sentinel any afovoan-dranomasimbe indiana ao amin'ny archipel Andaman misy azy. 750 km tora-drony velarany ary tsy toy ny sy afa-maneran-tany ny North Sentinel fa mitateraka ho an'ny vahiny. Mety ho tena mampidi-doza na mahafaty raha toa ka miditra ao. Manodidina ny 50 ka hatramin'ny 200 no isan'ireo olona mipetraka ao. Sentinelle no anaran'ireo mponina ao. Vondron'ny olona tsy mifandray amin'ny olona hafa ty ivelany ary tsy mampiasa ny teknôlôjia moderna. Ny fizahana sy ny jony ny fotom-pivelomany. Ny fandavana tanteraka ny fifandraisana amin'ny hafa no tena mampiavaka ity nosy ity.
tsy manaiky ny dirany olo-kafa ireo mponina ary miaro tena amin'ny fitaovam-piadiana toy ny flesh raha misy olona mandika izany. Efa nisy olona maty tamin'ny fidirana tsokitsoko tao amin'ny Nord Sentinelle. No io toe-javatra io nandray fanapahan-kevitra mazava i Inde izay manara-maso ara-dalàna ny nosy fa tsy misy olona avy aty ivelany mahazo miditra io nosy io. Rian-drano hitany amin'ny sisitany any Argentine sy Brésil ny Chute Iguazu miisa 570 eo ny isan'ny kaskady teo aminy. 2,7 kilometatra ny sakany ary mety hahatratra 20 metatra ny avony. Mampiavaka azy ny fisian'ny kaskady Garganta del Diablo na ny Groche de Diable izay malaza indrindra hita ao amin'ny rian-drano Iguazu satria sady lehibe no mendrika toy ny litera U ary mahery vaika ny fikoriany. Ka mamorona toy ny rahona avy amin'ny rano rehefa tazanina lavitra. Rakotra ala tropikaly ary manankarena zava-maniry sy biby ahitana toucan, coatis, gidro ary indraindray jaguar ny faritra manodidina. Subtropikaly ny toetrandro, izany hoe mafana saika mandritra ny taona manontolo. Miankina amin'ny tiana ho hita ny fotoana hitsidiana ny rian-drano Iguazu, mahery vaika kokoa ny rano amin'ny vanim-potoana ny orana. Mora le kokoa kosa ny lalana rehefa maintany. Ankehitriny, iray amin'ireo toerana fizahan-tany tena mahalina indrindra ny Amerika Latina i Iguazu ary voasokajy ho isan'ireo lova maneran-tany voarakitry ny UNESCO. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Eto dia mameran-trany ny fialan-tsiny ho atsika mpanaraka ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny Canal Plus Madagascar eo amin'ny Canal 203 noho ny fahatapahana moa izany fefa ao anatin'ny fanariana izany ny teknisianina eto amin'ny MBS amin'izao fotoana izao ary antenaina fa hivatsy ela izay olana izay. Mitohy kosa ny fanarahantsika ny fahitalavitra MBS amin'ny UHF 41 sy ny 45 arak'izany. Manasa anao hatrany tsy saraka amin'ny fahitalavitra MBS. Ny fampahalalam-baovao no farana fantenako ny fandarana mitoy mametraka ny soavatsara arak'izany ny tenako mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.